Mbola faly miaraba anao indray zahay ho anao zay manaraka an'izao fandarana izao any an-tokantrano manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao indray amin'ity androandroany ity. Mialohan'ny hanombohana ny fotoana dia ndao ary tsika hivavaka avy hatrany mba tena Andriamanitra ny mihitsy ny asa izy fiantraikanao anao zay manaraka izao fandarana izao ny zavatra rehetra izay atao eto hivavaka ary tsika. Anao ny laza, anao ny dera, anao ny voninahitra mandrakizay ilay Andriamanitra tsara indrindra mankalaza anao ary ihany koa mitsoaka anao zahay mankasitraka ny amina meza anao anay indray tombonandro ahafahanay hideranao ao anatin'izao fandarana izao hoe natao ao hideranao. Jesosy eo nininy natao eto an-trano dia apetraka fenao am-pelatananao tsy izay metimety aminay na ihany koa hoe izay sainisainay no tanteraka eto fa ataovy izay tianao tanterahana eto an-trano. Fa ny masinao ao anerana ny fotoana rehetra eto amin'ity toerana ity ianao androany ary ihany koa tsy alamaina izay rehetra manaraka ny fandarana fa hitondra ako ny ara-panahy eny eo amin'ny ara-nofony ihany koa Andriamanitra dia hitondra ako ny lehibe ho an'ny tsiraray avy anenao. Mihitsy matoky fa rehefa ianao Andriamanitra ny miasa tsy misy asakana ary rehefa ianao no miady dia iza moa ny atohitra satria ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny anaovana izany vavaka izany mankasitraka Tompo. Amen. Be zany hoe tsy misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao dia nentina ihany koa mba hisariana ny fisainanao hisariana anao ilay hira teo hoe tena tsy misy zava-mahagaga tsy hain'ilay Andriamanitra io tokoa atao satria dao izy no nahary an'izao rehetra izao izy nampitsangana ny malemy ary ihany koa nampitsangana ny maty be dia be ny zavatra mahagaga nataony tsy voatanisako fa sationany ihany fotsiny zany zavatra rehetrarehetra zany. Ie dia misy zavatra kely faraventy tiana hozaraina aminao androany dia tantara atao anaty baiboly ilay izy kanefa inoko hoe hitondra fampandrosoana ary ihany koa hitondra fivoarana eo amin'ny fiainanao ny zavatra izay hozaraina eto androany. Andao ange jerentsika ao amin'ny Lioka ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko 7:20 andininy 7:20 dia manao hoe fa hoy Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Averiko ihany hoe hoy Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Izany hoe ara-baka teny be mihitsy izany teny izany hoe be dia be mety hoe maro ny olona no manan-talenta manam-pahaizana sy tahaka an'izany fa izao ny fahaizan'ny olombelona dia limitena ihany koa hoe misy fetrany ihany
fa andriamanitra no mahay manao ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay sainsaintsika mihoatra lavitra noho izay mety hoe iriny fotsika aza dia misy tantara zay atao anaty baiboly ato mety efa farenao kanefa dia etiko hatrany hampaherezana anao androany. Vakitsika atao marika toko 5 andiny 5 marika toko 5 andiny 5 vakina anteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandana ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka niarary kokoa aza. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia niankeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loha ranonaretiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Aleloia. Amin'ny alalan'izay no entinay mba hampaherezana anao androany. Teto dia tantarana vehivavy anankiray vehivavy mpitondra tena anankiray izay narary nandritra ny 12 taona izy. Raha jerentsika misy ohatrany 3 kely zay dia hoe narary nandera izy izany hoe narary nandera zany io vehivavy io nandritra ny 12 taona. Nandritra n'izay tsy mba hoe herintaona na hoe herinandro sy tahaka an'izany fa nandritra ny 12 taona izy dia niaritra n'izany aretiny izany ary matoa izy nitady fanasitranana dia tsapany izany fa tena mety hoe nangiry firy tamin'ny vatany izy ary ihany koa mety hoe tsapany fa nitondra vesatra teo amin'ilay izy dia nandana ny fananany rehetra izy nandana ny volany rehetra izy mba hitady fanafody azitranana azy kanefa ny mahafisiny mihitsy tato hoe kanefa vao maika ara ozy izy ny narary kokoa izy fa tsy nahazo fanasitranana fa zao rehefa tamin'ny fotoana izy nareny amin'i Jesosy dia lasa izy nandeha nanendry ny lamban'i Jesosy dia natsapa fanasitranana. Raha misaina maha olombelona no mieritreritra an'izany dia hoe ahoana ny fomba tanteraka an'izany hoe ianao efa nitady ny zavatra rehetrarehetra nandany ny fanananao nakany amin'ny dokotera nakany amin'ny havana sy ny tahaka an'izany tsy nahazo fanasitranana ianao fa vao tamin'ny fotoana indray mandeha fotsiny ny lamban'i Jesosy fotsiny ihany koa aza no nkasihany dia ritra avy hatrany ny loha ranonaretiny. Izany hoe iza moa no mahay manao an'izany raha tsy Jesosy irery ihany. Izy ihany no mahay manasitrana izy ihany ary mbola santionany fotsiny ary izany fahagagana nataony izany fa raha olombelona manko mieritreritra an'izany dia hoe tsy possible izany fa tsy tokony marina mihitsy izany tokony hoe farafaratsiny aza mba hoe ny sitrana tsikelikely ohatra ny hoe sitrana nandritra ny afaka 2 volana vao sitrana fa teto izy tao anatin'ny fotoana vao nikasika an'ilay lamba fotsiny ihany izy dia efa natsapa fanasitranana. Misy tantara anankiray ihany koa ao anaty baiboly tantarany Sara sy Abrahama ilay izy ao amin'ny Genesis toko 17 andiny 7 no manambara azy dia zao Sara sy Abrahama dia olona efa naniry izany hoe naniry ny anana zanaka kanefa zao tsy afaka ny anan-janaka mihitsy izy satria Sara aloha voalohany indrindra dia efa tena antitra tanteraka i Abrahama vadiny ihany koa dia efa tahaka izany hoe antitra tanteraka ary Sara arany dia efa nisahatra tamin'ny fomba-mbehivavy izany hoe raha amin'ny siantifika izany raha amin'ny fahaizana sy fahalalana maha olombelona izany dia raha natao ny fikarohana dia na inona natao dia tsy afaka niteraka tsy afaka nihazo zanaka izany mihitsy izy. Andao ange vakitsika andao ange vakitsika ao amin'ny Genesis toko 17 andiny 7 aroa izy tela tamin'ny Abrahama aizy Sara vadinao aroa kosa izy indro ao anday izy aroa izy iverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro anana zazalahy Sara vadinao dia dingantsika ary amin'ny andiny 17 aroa Jehovah tamin'ny Abrahama nahoana no niome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va
dia eo indrindra no Andriamanitra ary ny teny mihitsy hoe fa mozy izy misy zavatra mahagaga tsy hainy Jehova fa izany hoe Andriamanitra zany mahay manao ny zavatra rehetra. Rehefa nandeha ny fotoana ny andrasana aloha tsy tonga ihany tsy niteraka ihany izy fa tamin'ny andro tsy nampoizina nitoety zaza izy, izany hoe mety gaga ihany ngambany raha amin'izao valinandro misy antsika izao zany hoe ahoana ny fomba tanteraka an'izany hoe olona efa tratra antitra, olona efa nitsatra tamin'ny fomba mbehivavy niteraka indray. Dia tiako hisariana anao dia izao hoe tena mahay manao ny zavatra rehetra tokoa Andriamanitra. Vao santionany fotsiny ary izay zavatra izay, fa raha tena dinihanao tsikelikely ny tantara ato anaty baiboly ato dia tena miaiky ianao hoe tena tsara loatra ilay Andriamanitra, be dia be loatra ny zavatra hainy ary tsy takatry ny saintsika amin'ny maha-olombelona. Fa saingy izao inona ary nefa ny tokony ataonao mba hahatonga n'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao, hahatonga ny teny fikasana ho tanteraka eo amiko sy eo aminao, satria izao Andriamanitra dia manana tanjona ho anasy ho anao io izy. Fa izao inona ary ny tokony ataonao mba hahatonga anao ho tonga amin'ilay tanjon'Andriamanitra, hahatonga n'Andriamanitra ny eo fa tena mahay manao ny zavatra rehetra tokoa izy. Dia izao mila manana finoana ianao, mila manarina ny finoanao ao amin'i Jesosy ianao, satria izao raha nijerentsika ngele tantaran'ilay vehivavy nitondra tena nandritra ny 12 taona tao dia izao hoe tamin'ny finoanany raha olona tsy manam-pinoana zany na izy ara ve tsy gaga hoe za koatra ny adaladala satria andeha kasika ny lambaniny ve za dia atsapa fanasitrana, fa nisy finoana tao anatiny, nisy etaeta, nisy faniriana ary finoana tao anatiny, dia izay no nahatonga azy nahazo fanasitranana. Dia tahaka an'izany ihany kosa raha andao jerentsika ao amin'ny Hebreo toko 1:10 andiny 1:10 dia ozy ny tena Andriamanitra hoe ary nasara azy dia finoana koa ny nandraisany hery anananaka rehefa nitsady zaza izy, satria nataony fanatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Izany hoe marina be io hoe nasara aza ozy izy dia tamin'ny finoana zany ny nandehanana. Ka izao raha tianao nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao, raha tianao ihany koa ny ahitan'Andriamanitra miasa hoe tena mahay manao ny zavatra rehetra tokoa izy, dia izao mila manarina ny finoanao an'i Jesosy ianao, mila mino ianao fa mahay ny zavatra rehetra izy, satria tsy zavatra azon'Andriamanitra atao mihitsy ane, tsy zavatra azon'i Jesosy atao amiko sy aminao mihitsy ane raha tsy mino ianao e. Ka androany te hanentana anao mino an'i Jesosy ianao fa izy ilay Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra, ilay tonga nofo izy hamonjenana sy hamonjenanao ary ihany koa mahay manao ny zavatra rehetra izy. Dia amin'izao indrindrandrindra ny efa hifarana ity ny taona dia nalaza be moa ina ny valanaretina, dia be ny olona ny tany naty ady, be ny olona natsapa fangejana sy fikorotanana tahaka an'izany. Fa nefa n'izao raha mino ianao amin'ity androandroany ity dia tena tsy hanenenanao ny sy nyity taona ity fa ao anatin'ity farany volana ity ianao dia andray ianao satria hoy aho hoe Jesosy ane mahay manao ny zavatra rehetra amin'ny fotoana tsy ampoizina, amin'ny minitra tsy ampoizina no miasa Andriamanitra, satria izy dia Andriamanitra manana ny fotoanany manokana mihitsy izy. Ka ho anao manaraka n'izao fandaharana izao mety efa tapidalaka lenao, mety ozy ianao hoe nalaza be fa taona 20/20 koa ty taona ity kanefa ny aza tsy zany akory ny fitrangana, afaka ny ho tanteraka izany hoe 20/20 ho anao tokoa ty taona ity raha mino ianao fa mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy haiko marary ianao anaty fangejana tanteraka ianao, mety hoe lany tanteraka mihitsy ve ny volanao, be dia be ny karazana olana, fa izao Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Dia mila mino zany ianao dia asivy etaeta ao anatinao manomboka androany. Ilay zavatra nirianao nanomboka tamin'ny volana janoary, ilay zavatra nirianao nandritra nyity taona ity aza vela ho faty ny fanantenanao, fa velomy indray ilay faniriana, velomy indray ilay fanantenana, dia velomy ihany koa ilay finoanao an'i Jesosy fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra izy. Izay moa ny teny kely, tena kely tokoa nentina nampahirezana anao, kanefa inoko hoe nandray ianao tao anatin'izay teny izay dia ihany koa andao ho fanamafisantsika ihany koa fa tena mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia andaontsika anao hira, andao ataontsika ity hira ity hoe eny ainy mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra, mihoatra lavitra noho izay nofisitsika.
alleluia tena mahay manao arak'izay tianao tokoa jesosy mahay manao mihoatra lavitra noho izay nofisinao a dia ndao mamafisitsika atao anatin'ny reto hira anankiroa mifanesy reto hoe tsy misy tsy hainy atao a mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra dia manentana anao za sokafa ny vavanao dia andao hiaraka hidiran'ny tompo a anambara fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao tokoa. Fialofana
zavatra efa nanararaotra ifanatrehanao voakasiky nery mifanahy zay vavolombelona favelomianao tafatoetra tamana amin'ny firaisana amin'ny fanahinao ilatsany fanavo zatsaina velonay sotrana ay manao zava-drehetra anao andriamanitry mifanagana mamonjeny voneny ay vavaka fitiavany aminay ay manao zava-drehetra anao andriamanitry mifanagana fitahy fifaly ay vavaka fitiavany aminao Tumuniwai, Anjamancha Fanai, Manantana, Manantana. Fafita Banyana, Kami Sajana, Tumuniwai, Anjamancha Fanai, Sotranao zay Andriamanitra ô ny amin'ny fataterahany fotoana rehetra teto amin'ity toerana ity mankasitraka anao Jesosy satria fantatra efa niaraka taminay ianao ary averika any fa tsy niala maina izahay raha nanompo anao Jesosy io apetraka fenao ampelantananao ny fiainany tsiraray avy mba hanankina ny finoany tokoa hanankina ny faniriany indray ny tsiraray avy ao aminao ary ihany koa Jesosy hoe aoka ao anatin'ity volana farany ity dia tena indray tokoa ny tsiraray avy Jesosy io anefa ny faniriany fony satria hoe ianao mahay manao mihoatra lavitra noho izay nofisiny ny tsirairay avy mahay manao mihoatra lavitra noho izay eritreretinay dia mino sy matoky izay Jesosy hoe ianao amaly vavaka mino sy matoky ihany koa izay Jesosy hoe ianao miaraka aminay isan'andro mankasitraka anao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany amen dia misaotra anao mankasitraka indrindra nanaraka n'izao fandaharana izao hatramin'ny farany dia mametraka ny mandra-piona indray amin'ny heriny an'io toy izao indray veloma tompoko